Alleloia. Amin'ny fifaniana lehibe indray lasina bambalala no ianona amintsika amin'izao fotoana izao dia faly indray tena koa miarabantsika rehetrarehetra izay tratrantsika eto amin'ity androany ity fotoana mamy izay ahafahantsika mifankahita eto indray mifampahery amin'izao fotoana io zao amin'ny ora tahaka izao dia tahian'Andriamanitra isika tsirairay avy ny fiadanany tompony ho amintsika rehetrarehetra izay tratrantsika eto androany dia raha androany ianao vao tonga eto dia tetenao hoe tonga soa ianao ary dia maharitatra amin'ny farany ianao fa hifampahiretontsika amin'ity androany ity. Milohan'ny zavatra ely aloha dia hifampiarahaba-tsika. Raha androany ianao vao tonga eto dia miarabanao zay tonga soa ianao hiaraka antsika amin'ny adin'ilay sasany eo hihaino hira, hihaino vavaka, hihaino toriteny ary indrindra zava-dehibe androany misy fitondranam-bavaka ho an'izay marary. Koa dia mbola afaka mandefa ny afatry nareo raha misy olona havanareo marary mafy tianareo entinam-bavaka dia ao amin'ny MP any radio Rakotosalama nareo mandefa ny message fa tsy any amin'ny mampionona akory na any amin'ny Ankiradao na any amin'ny Ankimedia any no alefanareo izany. Koa dia maharitatra amin'ny farany ary eo amin'ny adiny roa zany tsika niaraka androany kay satria misy ny fitondranam-bavaka. Niditra voalohany teto androany anabavantsika Marizao raha tsy diso Marizao niditra teto voalohany tahiny tompo ianao tahiny tompo manokana ianao naraka teo nabavy Erika dia ranabavy Verselina Itody Raonso Rodine Josia Francine Geneviève Ramandria Mananjara Iajasika Patitsy Asoena Nathalie Maholy Faly. Alléluia. Maholy Faly Tsiry Amboaramiel misy réseau ihany hono izy Alléluia tonga soa ianao. Aimé Manambotso Fleur Verselina Tozy Mikael Erika Raka Faly Ray Eritovo Tahiny Jesosy Olgaran'Orso Ianitra Nirina ary koa Riri Dinar John Yama Marie Gilda Kadaka Ando Andry Marijo RTCR Elisa Tsiala Fintso dia Marijo moa efa teo Sandra Lalaina tahiny tompo isika rehetrarehetra tonga soa dia maharetatra amin'ny farany veriko ihany any amin'ny MP akonareo mandefa message fa tsy any amin'ny mampionona ary tsy any amin'ny Ankiradao na Ankimedia fa ato amiko raha tianareo voavaky androany zay ho tahin'Andriamanitra ny antsika rehetrarehetra dia maharetatra amin'ny farany fiadanany tompony ho amintsika tsirairay avy izay mampandroso an'izao fandarana izao. Andao ary alohantsika aloha milohan'ny zavatra rehetra andao apetrakantsika be tan'Andriamanitra izao vavaka fiambenana izay ataontsika izao Koda Leonie tahiny Jesosy dia andao ary alohantsika hitondra vavaka izao fotoana izao dia ampidintsika ny zokintsika Felina Rakoto izy no hivavaka ho an'ny fandarana tahiny tompo zoky Felina Rakoto. Tahiny tompo pasteur dia mbola mamerina fiarabanantsika rehetrarehetra indray tatr'izao alina izao indray dia hiaraka hivavaka ary tsika nomboantsika izao fotoana mamy dia mamy izao. Andriamanitra misaotra anao indray izay raha mbola afaka miantso ny anaranao amin'ity alina ity. Ianao ilay Andriamanitra izy hatrizay ary mandrakizay. Ianao ilay alfa sy omega. Ianao ilay fiantohana sy fiafarana. Ilaza aminao izay androany hoe ianao tompoko sy Andriamanitray. Maminay ary tena tianay ianao Andriamanitra. Tanterao eto ny teninao Andriamanitra manao hoe tiako izay tia ary izay fatra-pitady dia hita. Angetahetanao ny fanahinay Jesosy ny fonay ny aminay rehetra ary te hitanao amin'izao alina izao. Te hitanao sy ny voninahitrao ary koa ny fahalebiazanao Andriamanitra. Manatrefy feno Jesosy izao fotoana izao ianao anehoany ny voninahitrao izay rehetra miaino sy mangetahetanao ny amin'izao fotoana mbavaka izao. Indrindra na ny lavitra Jesosy na ny akaiky tehirizo ireny Jesosy mandrapatonga anao eny amin'ny raha any lanitra ary ny sisa ho avy dia ny fiainana mandrakizay. Fa isaady Jesosy ny fitaovana rehetra ampiasainy eto mba ho fantsam-piderahana handravana amin'ny fanjakan'ny devoly satria ny zavatra fantatray Andriamanitra fa na dia anankiray monja ihany aza ny resy lahatra ny amin'izao fandarana izao dia izy fifaliana lehibe any an-danitra
miara-pala aminao zay Jehovahandriamanitra ay ny amin'ny mpanotaray izay mibebaka ny amin'izao fandarana izao. Da io sahady Jesosy ny teny izay ambara ny mpanomponao eto satria aina ho an'izay mahazo azy zany teny zany ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Ny teninao mantsy dia teny tsy mba maty fa maharitra mandrakizay. Ao koa Jesosy terizo ao koa Jesosy apetraka aminao koa Jesosy ny fotoam-bavaka indrindra ny ranom-bavaka izay entin'ny pastera mivady eto mba ho fanasitranana ny marary ary tena hoe apitraka izay reradreraka ara-paninazy Jesosy tenao ny ametraka ny teny ao am-bava ny pastera mivady Jesosy ary farany Jesosy dia ao koa ny mpiaino azo ataonao ho mpiaino fotsiny ihany izy fa ho mpankatony teny ka ho tonga fianarana ho an'ny mino. Dia apetraka am-pelantananao Jesosy le namanay izay tena te-handray sy hanaraka izao fandarana izao dia tantany ny diany mba ho tonga soamantsara izay misy asika andre izao tenin'Andriamanitra izao sy izao fotoam-bavaka izao Jesosy malala. Dia voninahitra ny eo anao ka hatramin'ny talon-drindra mandrakizay. Aleluia, amen. Aleluia. Sotra n'Andriamanitra. Sotra n'Andriamanitra nanambavy fianarakoto tamin'izany bavaka mirehatra mahafinaritra ety am-panomboana izany. Olga Dorlina, Léoncia, Angela Io, Tina Rakoto Arzaka, Nicolas Andrela, tonga soanareo Antonina Suzelle, tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra. Tonga soa Erika, dia Mama Valentina, Samir Tansia, efa teto zany iala rehefa tsy voahako Marie Justine Lova, tahiny Jesosy aby, Sendra Betsi, Potre camarade de Jesosy, ary koa i Kota Leonie efa narabeko teo. Eny ary tonga soatsika dia mahareta hatramin'ny farany isika tsirairay avy. Aleluia. Misy hira anankiray ho ataotsika ety am-panomboana dia ndaotsika hiteny hoe tsika handray an'i Jesosy anatin'ity hira ity. Ianao zany mbola tsy nandray an'i Jesosy dia zao mihitsy ny fotoana andraisanao an'i Jesosy. Rovinandre moa ianao no mieritreritra handray an'i Jesosy rehefa zao mihitsy ny fotoana. Nambintso tonga soa ianao Aleluia. Fa misy hira ray atolotrona nareo ity dia makomanantsika amin'ny ten'Andriamanitra. Ten'Andriamanitra moa dia zahako ihany no izara azy eto amin'ny androany ity. Mino fahampahiranao izany ten'Andriamanitra izany. Aorian'ny ten'Andriamanitra sy ny vavaka, aorian'ny ten'Andriamanitra tolosika dia hiditra amin'ny fitondrana amin'ny vavaka. Aleluia. Koa dia mahereza isika rehetrarehetra meno finaritra an'ity hira ity. Raiso Jesosy Kristy ny titina zany hira zany mahereza ary ao anatin'ity tenao maka baiboly maka toerana tsara fa hiditra amin'ny ten'Andriamanitsika rehefa avy eo tahiny tompo ary. Aleluia. Pianaccianao tu cui
alleloia soratsika an'andriamanitra izany hira izany a de za koa andrano tena anao a raisy jesosy kristy a anovany fiainanao izy a anovany tantaram-piainanao izy a raha ohatra ianao a mandray azy raha antanirina Marie Charline Eugénie Marie alleloia izay anisan'ny nentinambavaka teto a ary anisan'ny nahita fahasoavana zany anabavy anisy Eugénie Marie zany a de fary zay miarabanao eto a hotahin'andriamanitra ne anao a ny andro sisa rehetra anao io a raha nabavy Eugénie mitodika manokana aminao a ny andronao sisa rehetra anompoen'andriamanitra enonao tsara zay teniko zay ny andronao sisa rehetra anompoy a an'andriamanitra alleloia fa efa sika tsy tompony ainao zany tsony ianao a fa izy andriamanitra hoe meko tombon'andro a satria anompo a alleloia satria hamme voninahitra misy fotoana ianao mety tsy natsiaro mety misy fotoana ianao mety tsy mahatsiaro tena sy ny sisa zao fandarana kelitsika zao mba anisan'ny tondram-bavaka anao a de faly zay mahita anao a salama tsara eto a miaraka aminay eto a miara manompo an'andriamanitra eto a de tahiny tompo a ianao miarabanareo ihany koa zay rehetra mety tena andalo tsy fahasalamana de nefany a efa salama am'izao fotoa zao isorana an'andriamanitra moa ijorona vavolombelona amintsika fa reny olona rehetrarehetra tao anatin'ny efatra laroby hatramin'ny androany a tao anatin'izay 3 herinandro io zany a de tsara fantareo fa tsy haiko hoe firy raha voisanareo firy nisan'ny olona ny tononontsika teto a nareo reo tsy atao anatiny na de tononona eto foana ary nareo koa ny tononona teto ny anaranareo fa reny olona marary mafy nentina teto tao anatin'ny 3 herinandro a de tsara milaza aminareo fa tsy mbola nisy ary tsy isy maty reny a hatramin'izao a andro a izay a ionatsika eto a izao alleloia voninahitra n'andriamanitra satria maninona satria nentinambavaka ary tsy possible zany hoe olona entinambavaka ka tsy henon'andriamanitra ny vavaka ary zany mahatonga atsika mbola manono eny eo raha ohatra tsika hoe atao anatin'izay 3 herinandro hoe zay tsika mbavaka de maty a mety kivy any tsika mety kivikivy any tsika mbola hitondram-bavaka androany fa mahatonga atsika mbola lasa ndray tsika androany mitondram-bavaka satria mifantatritsika ankehitriny ary tsika mino fa andriamanitra dia mamaly vavaka koa de tahin'andriamanitra de mahereza isika atsirairay avy alleloia zay ny afatra nabavikotareo anao raha nabavy Eugénie amen de tonga sotsika rehetrarehetra eny ary lasa avy hatrany ary tsika hitra amin'ny ten'andriamanitra androany tsika de resaka amina resaka indray a momba ny tafio-drivotra misy tafio-drivotra zany a de rehefa zavatra rehetrarehetra nananandry petera toe-po na ampikiropaka sy nisy tahotra nisy fanahina de endrika tafio-drivotra daholo zay nendry petera mety tafio-drivotra teny ambony sambo kely fa ninao a mety aretina tsika matetika androany a de tena hoe mivavaka manokana mihitsika ho an'ny aretina ary saika aretina daholo le tsika mivavaka eto ary efa larobe ohatr' zao ny fanarahanao fandarana de tsara fantatrao a fa ny fanarahanao fandarana nge de efa fitondrana-bavaka anao foana isan'andro isan'andro e tsisy mampananao ny am'ireny sisa ireny fitondra-bavaka ny resaka aretintsika am'ty androany ity koa de tahin'andriamanitra isika rehetrarehetra zao tsika maky ten'andriamanitra avy hatrany e ao amin'ny bokin'ny Matio zany hoe ty tantara ty moa zany a de sady misy any amin'ny Matio misy any amin'ny Marka misy any amin'ny Luka de ovakitsika daholo reo anankitelo reo a mba ahafahantsika mahita toe-po androany a inona ny zavatra nitranga tam'izany fotoana zany a inona ny zavatra niainan'ny mpianatra ary inona no zavatra tena hoe nataon'izy ireo de daholo tsika je tena vatra ny bokin'ny Luka toko fa 8 Luka toko fa 8
halleloia soratsika an'andriamanitra zany rehetrarehetra misaotra anareo mpakasitrana tsy haiko makasitraka an'andriamanitra zay ko makasitraka anareo a matoky an'izao fandarana zao satria tsy eto moa zany nareo de ahoana moa zany ny ataontsika eto raha ohatra nareo tsy mametraka fitokisana amin'ny andriamanitra zay torina eto am'izao fandarana zao inona moa zany no teto fa de nareo koa isaorana be de be maheriny rahan' jesosy arina iana maolo faly efa narabako teo daholy elianympa elianina tonga soa lika toko favalo andininy fa rombropolo ny soramany de nampitaran' jesosy ny tafio drivotra nampitaran' jesosy ny tafio drivotra ary tamin'ny andro anankiray de niondrana tsambokely jesosy sy ny mpianany ary hoy izy taminy andesika kany amin'ny fary de lasa izy ary noho nandeha ny sambokely de azony toromaso jesosy fa nisy tafio drivotra nidina tamin'ny fary ka nila ho feno rano ny sambo ary saiky nahita loza izy ireo ary nanatony izy de namoa azy ka nanao hoe tompo maty zay de nitsangana izy ka noteneniny mafy ny tafio-drivotra sy nyonjany rano ary de nitsahatra izany ka tonga tony tsara ny andro aroa izy taminy aiza ny filonareo ary nataotra sady gaga ka ndresaka hoe iza moa ty lehilahy ity no mandidin-drivotra sy ny rano ka nydrivotra sy ny rano aza manaiky azy alleloia raha vakiko ndrainy amin'ny anankiray any amin'ny marika indray a toko favalo andiny faharoambropolo ihany koa azafady marika atoko faefatra azafady marika toko faefatra andiny fa dimy amby telopolo marika toko faefatra andiny fa dimy amby telopolo mbola nampitsaran' jesosy ny tafio-drivotra any ay andro zay ihany rehefa ariva ny andro de hoy izy taminy andesika hita hoe ny ampita ary efa napodin'ny mpianany ny vahoaka de nientiny tamin'io sambokely io tam'izao ihany jesosy ary nisy sambokely sasany koa niaraka taminy ary nisy tafio-drivotra mahery ary nyanjerazerany ny alondrano ny sambokely ka de nila ho fenony rano ary jesosy natory teo ambodin'ny sambokely tamboniny ondana ary namoa azy izy reo ka nanao taminy hoe mpampianatro tsy mampanina anao va izao hafatesana izao ary nyfo izy de niteny mafy ny drivotra sady niteny tamin'ny ranomasina hoe mangina mitsara ary de nitsahatra ny rivotra ka de tony tsara ny andro ary hoy izy nahoana no saritahotra nareo tsy vola manam-pinoana ba ianareo ary natahotra indrindra izy ireo ka nresaka hoe iza moa ity fa ny rivotra sy ny ranomasina aza manaiky azy halleloia amen fakiko ihany koa ny matio io ihany io tantaro ihany de ny matio a toko fa valo ka ny andininy fa telo amby roapolo indray a de vakiko amin'ny aran' jesosy ny nampitsaran' jesosy ny tafio-drivotra ary noho ny ondrana tsambokely izy de nanaraka azy ny mpianany ary indro nisy tafio-drivotra mafy tonga tamin'ny ranomasina ka de efa nila voasafotry ny alondrano ny sambokely fa izy natory ary nanatony izy ireo ka namoa azy ka nanao hoe tompoko vonjeo fa maty zay ary hoy izy taminy nahoana ny saritahotra nareo nahoana ny saritahotra nareo ry kely finoana de tafatsangana izy de nitsangana izy ka noteneny mafy ny rivotra sy ny ranomasina ary tonga tony tsara ny andro ary talanjona ny olona ka nanao hoe lehilahy manao ahoana re fa ny rivotra sy ny ranomasina aza de manaiky azy halleloia amen tsara fantatritsika fa ny toerana nisy ny problème tamin'ny mpianatra teto any de toerana nahazatra azy ihany kilalao andro petery zany nonjany ranomasina zany fiainan'ny petery zany eny ambony sambokely amahavariana eo am'le sehatra tena ainy eo am'le sehatra tena feheziny teo nisy olana ary petera angeravana malala tam'ity azo lazaina hoe isan'ny kapiteny tsambokely ihany satria petera angeravana malala ny tompony sambokely tamin'io ary petera de efa zatra miarika tafio-drivotra efa zatra mamoy sambokely satria tsy io ihany vo nisy tafio-drivotra tsy io ihany fa ny mahavariana amin'ity tafio-drivotra ity a ohatry ny tafio-drivotra hafa kely izy ity voalazany tena andriamanitra fa nisy tafio-drivotra izy io de tampoka
ny mpanjony de efa zatra mijerijery kely ihany jerena ohatra eny amin'ny faravody-lanitra eny lafafa misy tsiotsioodrivotra fafa ny fanonjany ranomasina io efa hitahitanao ihany a ho ny fomba any Madagasikara taloha fa le misy tamin'izay mbola kely de misy an'le milaza météo adiny mpanonja ny ranomasina adiny mpanonja ny ranomasina isamboaravoara ny ranomasina iangaviana ny mpanjono tsy ondrana ny ranomasina fa ny mpanjono na tsy maheno radio ary asany io de fatapatany foana fatapatany foana afafy zany rivotra zany a ohatra mitopatopo zany ranomasina zany a de misy zavatra fatany foana fatapatatra foana ary na izy mandeha rehefa fatany hoe tsy de tafidrivotra manao any io na izy mijanona fa tamin'ity tafidrivotra fafa tafidrivotra tampoka ary vorazan'ny tenin'Andriamanitra fa nisy tafidrivotra mafy a tonga tamin'ny ranomasina ohatrany hoe nitoerana nisy ny mpianatra mihitsy ny tian'le tafidrivotra tongavana rehefa maka tenin'Andriamanitra tsika zay vakitsika le any amin'ny lioka angamba nisy marika angamba nisy azy teo any amin'le lioka teo zao mbalazan'ny tenin'Andriamanitra any amin'ny diny fatelo amby roapolo am'le lioka toko favalo teo ary noho ny nandeha ny sambo kely de azony torimaso Jesosy ary nisy tafidrivotra nidina tamin'ny farihy hitanao ohatrany hoe tafidrivotra misy saina izy io ohatrany hoe tafidrivotra misy maso izy io izy teo foana io tafidrivotra io eny amin'ny rivotra eny io tafidrivotra io misy fotoana izy a makany Malaisie misy fotoana izy a makany Madagasikara hitanao reny cyclone antsika reny reny nge tsy levony fa mandehandeha any ananiny foana izy any izy any ananiny de izy makany de makary makany Indonésie de makany États-Unis de iny ohatrany hoe zava-mananainy ty tafidrivotra ty ary fantany ny toerana tokony ary tena misy toerana tena hoe eto ny dinako de teo amin'io farihy io ranomasina na farihan'ny Genesareta ranomasiny Galily eny amin'ny ranomasina mena ohatra eny amin'ny ranomasina maty eny amin'ny ranomasina mainty izy io zany de ohatry ny tafidrivotra mahavariana satria ohatry ny misy saina nangina tsara aloha le tafidrivotra fa izy zavatra ny ara tonga teto azo torimaso Jesosy ka Jesosy olombelona ary Jesosy koa matory ohatritsika any izy matory ohatratsika za zao efa fantatrareo fa za rehefa ohatra za ko andeha hiakatra ho any Paris a na hoe andeha toerana lavitra na tsy Paris ary ka raha azoko atao rehefa tsy miaraka amin'ny vady aman-janako a de aleoko a mandeha train ny antony de zao tena mahazo any mihitsy matory any ambony any matory satria za tsy ampy torimaso matetika za nareo efa matory rehefa vita fandany ohatr' zao zay mbola tsy matory za zany en moyenne matory eo amin'ny adiny enina eo isan'andro eo indray adiny 5 efa mianatra moa mpianatra de adiny 5 adiny enina eo satria za eny amin'ny ray sasany amin'ny 2 tsy alohany amin'ny ray matory isan'andro raha farafahalohany amin'ny ray de dikan'izany de zao tsy ampy torimaso matetika de za rehefa mitory tômôbilina de teatory raha vao indrindra rehefa tonga ny ainandro de aleoko mandeha transport de za vao miditra anaty train de amboariko tsara ny rehetrarehetra vao manomboka tsy mahazo réseau tsony a de apetrako ny telefôny makaina de matory ka Jesosy koa ohatrohatr'izay tsy hoe za koa mitovy hitovy amin'ny Jesosy fa za koa nefa kristianina Jesosy koa nefa ohatrohatr'izay misy fotoana izy hatramin'ny alina be mifoha amin'ny ray maraina izy mandeha mivavaka vao maraina koa mbola tsy misakafo maraina de efa misy olona hositranina tsy ampy torimaso zany izy satria Jesosy ngiravana sady Andriamanitra ny olombelona mila matory izy satria nofo de zavatra nataon'i Jesosy de zao tonga izy de
vao manomboka nandeha ny sambo kely a dia natory izy nahitany Jesosy tory dia zao satria tony ny ranomasina ny hoe mahita tory raha tena mikorotana rety efa mikorotana io mbola tsisy rano mbola tsisy tafidrivotra io ary zao le tafidrivotra tsy misaina jereny ny avy any ambony eny rehefa mbola mifo Jesosy a tsy samakeo izy ny tokatrano anankiray misy Jesosy sy mifo tsy azony devoly atonina raha mirehatra sy velona ao anatin'ny tokatranonao ny hira fiderana ny fahamasinana ny tenin'Andriamanitra velona ao anatin'ny tokatranonao ao zay dia misy olona zay resaka tamin'ny mampina dia natory ny hevitra zao izy a fa io aloha miaraka amin'olona tena tsy mivavaka mihitsy mihoatra lavitra noho ny tsy mivavaka ary fa tena tonga dia devoly velona mihitsy fa tsy maintsy miara-miainao izy mampinona zao a rehefa azo foana ny akiradio halleloia atahoran'ny devoly hoe raha fiakiratsika io raha fandarantsika io tena tenenako anao ty misy olona marary andobe alohan'ny tsy avelan'ny devoly mihaino an'io dia te atory be dia marary andobe dia voatapiny hoe le fandarana dia tsy manina koa fa inona fotsiny zavatra antrany tsy afaka haino fandarana fotsiny fa maninona ary ny tsy afaka haino amin'ny fandarana e satria maninona satria fantatry ny devoly fa raha mihaino fandarana eto ianao dia voakasiky ny ten'Andriamanitra anao dia ahery anao ka ny olona ngeravana tsy tatin'ny devoly mahita olona mahery zany e tsy tatin'ny devoly zany mahita olona mibebaka zany e tsy tatin'ny devoly zany mahita olona mitomany toritory fo amin'ny ten'Andriamanitra tsy tatiny ka ao amin'ny tokatranonao ao rehefa le matoritory iny Jesosy ao ny any sasa moa dia rehefa miesona matory tanteraka mihitsy efa tena any amin'ny lanitra fafiry mihitsy ny filazantsara ao anatin'ny tokana matory tanteraka ohatrany tena koa hoe baiboly mipirina efa iny aloha le tafidrivotra ao mahita sady misy maso izy misy sofina misy saina io tafidrivotra hafa kely io ary izy a tsy tonga fotsiny amin'ny fotoana rehetrarehetra fotsiny endrasiny aloha io fa matory Jesosy vio midina am'izay zay le izy ary noho nandeha ny sambo kely iny dia ahazo ny torimaso Jesosy tonga dia ataon'io tsy teboka akory a raha point io mbola nisy fotoana elaela fa teboka mampaingo izy tsika point virgule nisy zavatra zany a ohatriny ny fanaranaraka Jesosy natory ny ela dia naninona tsy teboka akory tsisy fotoana nangalana eny tsisy zavatra elanelana be zany ary azo torimaso Jesosy ary nisy tafidrivotra nidina nankety tamin'ny fary dia nidina le izy zanefa te hidina efa ela izy io fa Jesosy mbola tsy natory mbola ny fo ka tsy azony atao satria mety voaniaiky avy am'zy dia vao izy Jesosy oaiza dia lasa le tafidrivotra mba mandehandeha kely aty mizahazaha ety dia lasa izy mandeha raha mbola ny fo Jesosy masony Jesosy tena raha mahita lavitra iny le tafidrivotra fandehana anina misamby kely mpianatro sy nareo kory Jesosy tsy aniny dia lasa zay zany sapadiary lasa fa ny lasany lo natory Jesosy voalohany indrindra zao fotoana iainantsika zao fotoana tsy tokony hampatoriana ho an'i Jesosy eo amin'ny fiainana raha mipetrapetraka ny baibolinao mangingina ny fideranao ao tokatranonao ohatsy mivavah ny fahamasinanao ao tokatranonao ao matoritory ny ara-panahinao dia teteny aminao fa misy tafidrivotra misy maso sofina sy vava ao ambonimbony ao mijery anao ary ny tanjona izy io dia nilatsaka eo amin'io fary misy ny sambo kely mpiainanao io eo amin'io tontolonao io mihitsy ny tinidirana dia izy tsy miraha teo occasion zany izy mangatsika ara-panahy dia vio ino ny olana mangatsika ara-panahy vio vo miala kely ny fahamasinana vio tonga fetsy io tafidrivotra io a fetsy io taka ny mena rany izy io matazan-davitra izy mitentsika hoe azany loha samangina ny jerena fa Andriamanitra tapoloha fa za koa miteny anao azany loha samangina koa ny jerena fa jereva Andriamanitra tapoloha dia jerena dia voly ambany tongotra ao mijery anao androany manalina manara-maso antsika androany manalina ny devoly ary miandry ny fotoana anankiray afahany
manafika anao. Ny fotoana tsara indrindra fa ny devoly manafika anao de amin'ny anao matory ara-panahy. Vao matory ara-panahy vao tsy mirehatra izy zany olona mbola nanao an'zany hoe nanadino ny vavaka tsy nivavaka ntsony ny ala tamin'Andriamanitra ka tsy nisy olana ny fiainana. Izany afaka hiteny fa olona zatra nivavaka ianao de tsy nivavaka ntsony ao de nilamina ny fiainanao tsy misy, tsisy zany. Resaka ka atao mahafinaritra ny fiainako eny amin'ny Facebook fa tsy mahafinaritra ny fiainanao raha tsy miaraka amin'Andriamanitra ianao. Tsy mahafinaritra zany io zay azan-dainganao. Enao hoe olona nivavaka to de tsy nivavaka ntsony. Toy hoe mahafinaritra ny fiainako. Ny olona mpijery Facebook atao mino an'izany fa tsy ny olona zatra miaraka amin'Andriamanitra. Fa ny olona zatra miaraka amin'Andriamanitra mahafantatra fa raha lavitra anao de feno aia. Raha lavitra anao de anjaka ny tahotra izy pasteur Jocelyn. Raha mitsaraka amiko ianareo Jesosy de tsy mahay manao na inona na inona. Eo amin'izay le tafidrivotra ery ambony ery. Izy eny ihany mandeha eny kely mpianatra zay aleha mpianatra de efa eny izy. Mety tafidrivotra, mety olona misy miditra amin'olona misy devoly izy, miditra amin'olona izy de lasa demoniaka ny olona de manelingelina ny mpianatra eny. Fa teto sambo kely no andehanana, ranomasina no andehandehanana, tafidrivotra zany ozy izy ny devoly. Averiko eny tsy sa nanao ninonino io tafidrivotra io talohan'izao. Tsy hoe vao niainga de nisy ny tafidrivotra. Non, mbola nandeha aloha. Mbola niandry an' Jesosy natory aloha. Ary ny tena marina ny mpianatra de teto de natoky tena ho ary Petera. Satria hainy ny mandeha amin'ny sambo. De Jesosy mety ny tena ahoana ilainareo sa tsy nareo? Tsy hainay ty dana raha tory ianao dana to misy plasy ary ariana ary. Misy ondanao raha ilainao dana matory fa mangalahina fa salao ataonay ty. Satria maninona hainy Petera io? Tontolony io. De lasa Jesosy natory. Zao nefa ry havana. Ninona fahaizanao? Ninona fahalalanao? Io raha tsy miaraka amin'Andriamanitra io, zava-poana. Isika olombelona amin'izao tsy misaina noho ny devoly zany. Tsy dikany amin'ny devoly. Na ny fahalalanao. Ny devoly de manam-pahalalana satria teo akaikin'Andriamanitra taloha. Mahita an'Andriamanitra, mahita ny tsy hitan'ny masonao. Ny anao ny hitan'ny masonao sy ny tsapain'ny tananao sy ny sisa ihany ny hitanao. Ka ianao raha tsy misy fanan'Andriamanitra de ambakain'ny devoly mora foana ianao. Mora foana. Sambo kely io de ny fiainanao. Io fary io de ty zao tontolo izao ty. Ary intsika samy mamakivaky an'ity zao tontolo izao ty miaraka amin'ny sambo kely tsika tsirairay avy. Aza adinonao fa misy fahavalo io ranao. Io rano io rehefa kitihan'ny tafidrivotra io de manonja zay tsy izy. Ary io rano ihany, rano kilalao anao io fiainana kilalao anao io ihany ny amodika anao raha kitihan'ny tafidrivotra io. Ny devoly rehefa amodika ny fiainan'ny olona na ny io asa tena ireharehany hainy sy ny sisy io ary ihany mamodika ny fiainany. Ny devoly ry havana malala rehefa tsy miaraka amin'Andriamanitra ny olona de io fiainana eritreretin'ny fa mety io ihany ny amodika ny fiainany. Ny vahaolana de zao. Ianao mandeha amin'ny sambo kelinao. Halleloia. Fa Jesosy entinao miaraka aminao. Zareo rehefa nanomboka ny vavaka, de efa teneko anao foana. Zareo nanomboka ny vavaka de tsy mahatoky ny tenako intsony. Tsy mahatoky ny tenako intsony. Tena tsy mahatoky ny tenako intsony. Zareo avana taloha rehefa za de rehefa taloha de mitondra tomobile de tena mirehare mihitsy aho taloha. Mirehare mihitsy aho taloha fa tena mahay mitondra tomobile. Ary tena tsapako hoe
mba nomen'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana kely tamin'io zavatra io, zavatra tsady tiako ihany koa. Dia mahafinaritra rehefa mandeha dia mandeha mafy dia mampiseho fahaizana. Zao rehefa mahalala za kory tsy hoe mahay mitondra be ohatry ny iza fa anisany mba zavatra anankiray teneniko anao zay zavatra zay. Za rehefa nefa nanomboka nivavaka dia zao na io ary dia angatahako amin'Andriamanitra Jesosy reto tanako reto taio. Tsy haiko misy zavatra asa mety efa haiko, asa mandraraha fataoko, fa mahavariana za rehefa nanomboka nivavaka amiko tsy haiko, amiko tena tsy haiko ary tena tsy haiko raha tsy miaraka amin'Andriamanitra. Lasa ohatry hoe olona tsy mahatoky tena ve ianao sa olona kanosa? Tsia, tsy hoe tsy mahatoky tena na kanosa, tena marina apetrako amin'i Jesosy ny fahatokiako rehetrarehetra. Ohatry ny hoe na mihinam-bary aza rehefa namalala, za rehefa za miteny nareo rehefa mivavaka, rehefa misakafo, aza mba ataonareo ambany zavatra ny mivavaka sakafo zany. Jesosy zay rehefa mivavaka sakafo zany tena mamy zany, mijanona mihitsy aloha ny zavatra rehetra tena. Alleloia. Misy fotoana zay eo am-pisakafoanana mivavaka sakafo, toritory fo, vavaka ela be rehefa sakafo satria maninona. Fiainao nge rehefa nananainga ny sotro any ambavanao io ary mahavariana foana ty zavatra ty. Tsy ao mihinam-bary mihan-javatra. Fidry zao ny zavatra nohaninao. Mihinana zavatra ngeza ianao kely. Fa tsy mety lelanao mihitsy voatsakotsakonao voatelinao e. Misy lalan-draha firy anatin'io lelanao io. Na ianao matsapa tsiron-kanina io ary firy ny olona amin'izao ty natsapa tsiron-kanina, ianao natsapa. Fa vainao alohan'ny vavaka. Na misakafo azy ilana an'Andriamanitra ry havana malala. Tsaloko nisy anabaviko kenda ny taolana fa nentina tany amin'ny urgence, kenda ny taolana. Mandrak'izy ny avy tsy hina trondro sony. Nihinana trondro fa tonga dia kenda ny tsy valina tao. Fa koropaka tamin'izany. Nentina tany amin'ny ravoahangy indrina valina tamin'izany zay mbola kely. Fa na misakafo aza ry havana. Nefa n'izao ny olana, zao tsy resaka sakafo intsony ny fiainana. Resaka arety mandringa. Resaka arety mandringa. Ny olona vao hitanao maly. Za zao androany maly ny teny ty mamangy amin'ny fahoriana. Tamin'ny herinandro ty zany za zao teneniko anao mihitsy zao za dia efa mampahery ny dada indray namako zay namono ny zokiny androany. Dia miara-ory amin'ny fianakaviana. Dia mampahery anareo. Vao maly ny lasa tovokely namako dia androany lasa indray ny anapavin'ny daday namako daholo zany. Ina zavatra tiako tenenanao. Izao efa tsy resaka sakafo tsony. Tsy mihinanao zay Jesosy fa sao dia tsy kenda ny trondro. Tsy zany tsony. To dia aina mihitsy. Aina zao no kilalao. Aina zao no loka. Ahoana ny filazan'izany? Aina no eo. Aina no resaka eto. Tsy hoe anabavy aina fa aina fofonaina. Ary ny tafio-drivotra amin'izao fotoana izao dia masika ary tena te hamely ary te hipoaka ny ain'ny olona. Te hamotika an'ireo sambokely rehetrarehetra dia ny sambokelyntsika eto zao tsika misy 7-10 sambokely zao tsika mijery eto. Za sambokely mampionina sambokely ny zanako efatra sambokely ary totokantrano misy sambokely anakenina mandeha eo ambony farihy anankiray. Fa misy tafio-drivotra te aninona. Razan'ny ten'Andriamanitra any amin'le Luka marika makitsika teo. Ary nisy tafio-drivotra mahery ary nianjerajerany alon-drano ny sambokely ka dia nila ho feno rano. Saika aloalika ny ranom-bary. Any amin'ilay Matio teo izy ny filazany dia zao. Nisy tafio-drivotra mafy tonga tamin'ny ranomasina ka dia efa nila voasafotry ny alon-drano ny sambokely. Fa izy natory.
nylona ho voasafotry ny alondrano. Alleloia. Any amin'le lika teo de zao hoy ny ten'Andriamanitra, ary nisy tafidrivotra nidina tamin'ny farihy ka de nila ho feno rano ny sambo ary saiky nahita loza izy ireo. Saika feno rano ka ny sambo kely rehefa feno rano de zay ny vita. Feno rano, saika feno rano ny sambo ary saiky nahita loza izy ireo. Tao anatin'ny 3 alarobia betsaka tamin'ny olona nentina bavaka teto no saiky nahita loza, fa tonga de niditra ny safodrano, niditra ny alondrano, enjera zay rano ny alondrano ny sambo kely. Pilipily mihitsy ny olona am'izao fotoana zao. Mikipily de miditra ny rano de mamoaka rano. Miady mafy mihitsy tsika zanak'olombelona am'izao fotoana zao, mamoaka rano anaty sambo kely. Miditra ny rano hafa de manala nity raha pisonay rano hafa miditra, problème vaovao ndray, problème angeo io rano miditra io e. Olana angeo io rano miditra io e. Misy lavaka midirany foana amin'ny sambo kelinao miditra ny rano, miezaka any ianao mamoaka, miezaka ianao mamoaka. Ny eo tsy mivoaka ny eo miditra, sa tsy zany? Ny eo tsy tapavoaka ny eo miditra, reraka ianao am'izao fotoana zao. Reraka ny mpianatra ry havana, tsy napoziny fa zavatra fiainana fataony isan'andro fa tsy vitany. Ary hitany am'izay ny loza zay nanantony. Ary teo ny zavatra tsapany anankiray, nisy erreur fahadisoana nataony de namelan'i Jesosy natory. Ny tafidrivotra tsy mirate occasion, ny tafidrivotra tsy mirate irika anankiray ahafahany miditra eo amin'ny fiainanao. Ny tafidrivotra de tsy maintsy hanetsika ny ranomasina ho hafefika ny sambo kely ny fiainanao. Ary za de teny aminao, raha mbola eto amin'ity tany ty koa ianao de tsy tsahatra io rivotra io hanetsika ny rano, hanetsika n'ity zao tontolo zao ty. Mety faly be ianao androany fa azadino fa misy an'io tafidrivotra io tezitra mandrakarivo io, ary ny devoly tezitra mandrakarivo io. De ny zavatra tiany atao de ny hanetsika n'io rano io foana, sofiny amin'ny tafidrivotra ny ranomasina, de aninona ranomasina tokony ho tony andehananao tsara. Fiainana tokony ho tony andehananao tsara, fa misy zavatra mihetsika foana. Hay marary indray ny fianakavianao akaiky, marary ihany, misy loza ohatra zao, misy zavatra mitrango ohatra zao. Rozan-ten'Andriamanitra fa rehefa nandeha mpianatra de any amin'le marika teo, marika toko fa efatra le 5:30 teo de vakiko ny 5:40 fa 6:30. Ary rehefa napodin'ny mpianana voaka de netiny tamin'io sambo kely io tamin'izany ihany Jesosy, ary nisy sambo kely sasany koa niaraka tamin'ny tany. Zary avako malalako, rehefa mieritreritra an'ireo sambo kely hafa niaraka tamin'ireo, mba mario amin'ny baibolinao io amin'le marika toko fa efatra 5:30 teo tapany farany, ary nisy sambo kely sasany koa niaraka taminy. Teo amin'io ranomasina io zany nisy sambo kely hafa ihany koa. Ary eto de zao, tsy hoe ny ranomasina teo amin'ny sambo mpianatra ihany no samboravoary, tsy hoe sambo kely mpianatra ihany no de tombontony tahaka ny ahoana ka nidirany rano, fa ireo sambo kely rehetrarehetra ireo, ireo sambo kely sasan'ireo de niatrana olana ihany koa. Saingy zao ry havana malala, za tsy teo amin'ny toeranao, tsy teo ao anatin'izany sambo kely zany, tsy azo keritreretiny zany fiainanao tao anatin'io sambo kely io. Efa hitanao misy irany tarika an'ainga, le hoe akoala be iny, mampionona moa namany tarika an'ainga taloha. Fompatanana ho amin'ny patira mieno eto nama mampionona patipira ao amin'ny tarika an'ainga. De misy an'iny hira iny, tena mitomany mihitsy zareo anatin'le clip, tena izy iny iny clip iny tena izy iny, tena zavatra nenareo akoala be lakana mitomba tadidinao zany izy zany. De jereo zany clip zany, da tianao hita zany hoe ohatrohatro zao zany zavatra nenandry Petera.
fotsiny akoala be tantarainy namany mampino atao amin'ny tarika an'ainga fa tena netrehitra zay eo faty tamin'iny de misy efa tena mitomany riavana tsy teo anatin'le ankoala be iny a za mahay milomano fa za matahotra an'izany safotra andrigany mahay milomano riavana ny velona amin'ireny fa za tena tetiteny aminao androany fa tsy tiako tsy azo keritreretina ary tsy teo hieritreritra ny fiainana tao anatin'ireo sambo kely sasan'ireo a satria ny antony de zao efa tsy nisy Jesosy mihitsy tao ripetera nge riavany nisy Jesosy ihany tao misy Jesosy azo antsoina ihany ao tena iainanay mihitsy ny ohatr' izany pastera ozy izy Léonce nga anao miasa amin'ny sambo fa zao ny zavatra nitranga anjerazera am'izay nanao ny heviny ihany nanao izay nataony ihany Petera fa mbola tsy takany ihany fa misy fihetsika ray tokony ataony de le zavatra dininy tamin'ny voalohany betsaka ny olona mandeha de mbola manao tahaka Maria Josefa manadinan'i Jesosy any Jerosalema efa mandeha atelona vao mahita hoe aizy Jesosy ny sambo kely ny fiainanao io jerevo isan'andro san'andro very feo isan'andro san'andro matory Jesosy samy fo fa azadinao nomboka androany fa ny tafidrivotra de eo foana mijery anao andro aman'alina manara-maso anao reo zavatra jerenao amin'ny Facebook ireo ay mandeha any aminay matetika sambo tamatavy maro antsetra Jesosy eo vavaka tsara nareo efa andeha amin'izany a efa enkeko ny lazan'izay tamatavy maro antsetra zay de misy anankiray zay koa hoe izy koa moa le ohatrany sarotry ny mampatahotra be zay mandeha aminazy de mivavaka foana alohan'ny andeha ataovy anatin'ny sambo kely Jesosy alleloia tena mihitsy ny kapiteny tany ndao mba hivavaka hoe alleloia amen zao riavana malala fihetsika anankiray a izay adino teny namohan'i Jesosy ny namelanan'i Jesosy atory de fahadisoana goavana Sainte Marie so ny raha mivongo io mihitsy le tiako anina satria tadidiko mihitsy mpanao anina tany foko mainty taloha de tamony nafaty an'le ministra atsika taloha iny zao riavana malala ny fahadisoana ataondry Petera tamin'io a tsy tiako ataontsika ntsony amin'izao fotoana zao fa tena misamboarivarany ranomasina amin'izao fotoana zao misy sambo kely be dia be ary atopatopa ary efa betsaka ny rendrika ozy Petera mpampianatra ao tsy mampanina anao hoe ny avitana io faty za androany teteny aminao mampanina an'Andriamanitra ianao raha sanatria maninona tena mampanina azy ary mahasarym-piaro azy fa zao riavana andaontsika hanao fihetsika zay nataon'ny mpianatra tamin'io fotoana io zao fihetsika nataon'ny mpianatra rehefa misy ny tafidrivotra niady mafy izy niady mafy fa tsy vitany zao zavatra nyteneniny verentsika vakina matitoko favalo a andiny fefatra amby roapolo ary indro nisy tafidrivotra mafy tonga tamin'ny Ramasina ka efa nila ho voasafotry ny alondrano ny sambo kely fa izy natory efa tena mbava ahoana efa tena le mampatahotra ho ale izy efa iny fa mandeha le onja be de efa tena vidofo de miainga ohatrany sambo de mitotona tefa tsy hita tsony
kozy petera hoe mila mandray fanapa-kevitra fa matetitsika tia ny fanapa-kevitra ary tiako marianao anatin'ny baibolinao andiny 5 ary nanatony izy ireo ka namohan'i Jesosy ka nanao hoe tompoko vonjeo fa maty zahay any amin'ilay marika izy le miteny manao hoe ary namoha azy izy ireo ka nanao tamin'ny mpampianatra tsy mampaninana fa zao afatesana izao ary any amin'ny lika izy miteny manao hoe efa saika nahita loza fendrano samby lo fendrano samby ary saika nahita loza izy ireo ary nanatony izy tena namoha azy ka nanao hoe tompoko maty izahay io teny io ny mokle atsika androany tsy ny miantsoantso ihany ry havana malala azondry petera tao mitodika any ohatra ny sambo ohatrany le amin'ny titanika iny zany de rose jaka sy rosa eo am'le any iny de any izy miantsoantso jesosy maninona tsy mampanina hoe zay maty eny jesosy hoe zany izy ary ariariana ary sady matory ry havana malala tsy ny miantsoantso ihany miantsoantso zany efa ataon'ny olona taitra daholo tsisy tsy miantsoantso na le olona tery ary nge fotsazay azany bana miantsoantso daholo ny olona zao tsisy tsy miantso ny anaran'Andriamanitra ny amin'ny hopitaly any am'izao tsisy tsy miantso ny anaran'Andriamanitra zay olona manomboka mikokoaka sy manavinavy sy tsy miantso an'Andriamanitra daholy fa tsy ny miantso ihany ny zava-dehibe ry havana fa ny manatona de ny mamoa azy betsaka amintsika eto ny miantso fa tsy manatona betsaka amintsika eto ny miantso an' Jesosy fa tsy manatona de raha iso hoe mitodika any samy de any ianao no mitodika fotsy hoe ny feonary lasa andrivotra ary arianary ianao no tokony hitodika ary tsy mitodika ihany fa manatona de mamoa de manatrika betsaka ny olona miantso an' Jesosy any arinana izy aty miantso Jesosy raha tianao ahenao anao ny olona resahanao de hitodio izy de manatrehana azy de atreo zao zay resaka aminao fa tsy hoe le olona eto de anao mitodika ary resaka tanataonareo ao hoe nefa le olona eto nresahanao fotsy ao nefa le olona eto miantso ny ataon'ny olona fa tsy mitodika tsy manantona Solomona any amin'ny tantara any misy any amin'ny tantara faharoa rehefa vita ny depoly de ny vavaka lava be mihitsy Solomona any amin'ny tantara faharoa any fa misy vavaka ten'ny Solomona manomboka amin'ny 520 tantara faharoa toko fahinana de 520 koatreo ny fivavaky ny fifonan'ny mpanomponao Jehovah Andriamanitra mba hoenonao ny fitaraina sy ny fivavaka zay ataon'ireo mpanomponao eo anatrehanao ary mba hiratany masonao andro aman'alina amin'ity trano ity de amin'ny fitoerana ny olazainao hoe aona sy ny anarako ianonao ny vavaka zay ataon'ny mpanomponao manarika ity fitoerana ity ary ianao ny fifonan'ny mpanomponao sy ny Israely olonao raha mivavaka manatrika ity raha mivavaka manatrika io zany Mario Baiboly hoe raha mivavaka manatrika ity fitoerana mila tonga eo mihitsy le olona de mila manatrika ny fitoerana io ilay fanatrehan'Andriamanitra matetika miverinao io manatrika io ty zao ny amin'ny 2020 raha misy olona manota amin'ny namany de ka ampiany ihaniny ka tonga ianina eo anolohan'ny altaranao am'ty trano tonga eo mihitsy manatrika an'le altara mianina eo mbola misy an'izay foana eo any amin'ny 420 raha eo anolohan'ny fahavaliny Israely olonao no nanotantanao ka miverina sy manaiky ny anaranao indraiky ka mivavaka sy mifona eo anatrehanao am'ty trano ity de meno azy any an-danitra raha ohatra ka miantona ny andro sy ny sisa ka mivavaka manatrika ity fitoerana ity ry havako malalako tsy miantso ny zava-dehibe
misy olona nge am'zao fotoana zao fa tsy afaka miantso sony e miantso zany mbola jesosy ianao le mbola matanjaka so ianao zao mbola afaka miantso jesosy aizainao e sasisa misy olona nefa tena oxygène rehefa inany atao iantso tsy vita tsony zany fa ny atao alleloia sady miantso no manatona mety tsy voatery tafantso tsony ianao fa manatona de foazy izy fa rehefa mifoaziny izy a tsy afaky fo izy raha tsy anao ny nanatona tsy ampiriavana za zany teneniko anareo teneniko atsika nanao publication maly da mahita olona be lehibe mivavaka eny an-dalana mandohalika isy sao moa tsika tany Madagasikara nanao an'iny koa fa tamin'ny herintaona mety ho tsara ihany angamba fa za manokana tsy de tena resy lahatra raha mandohalika ry havana malala raha mandohalika no hitain'Andriamanitra ao amin'ny gare du nord ao à Paris ao a tsy haiko rehefa nitanyity Ramatoa ty ao amin'ny gare du nord izy io Ramatoa misy sarangay zay ohatrany Ramatoa ao amin'ny gare du nord tia efa ny anaty efa de any lalana makany anaty métro many amin'ny métro mihitsy ianao misy olona anankiray zay a variana foana mandany mandohalika izy mandohalika izy zany amin'ny olona toute la journée zany mandohalika eo tsy fatony zany izy fa zary fataotra isaky mandalo eo de mety azy mandohalika zany hoe ela be izy mandohalika eo mandohalika izy de mitazona ohatra zao de misy an'le fasiana vola eo de misy centime 1 euro 2 euro de mandohalika izy hoy za any an-tsaiko any raha ohatra nisy fotoana raha tadidinareo tamin'ny 2016 angamba na tamin'ny 2015 de nandefa publication momba ny olona io nasehoko teo ny sary de zay mantsy raha ty olona ty a raha io fandoliana ataony toute la journée mandritra ny 4 volana 4 taona tsy fantatra io a tokony raha mandohalika ny hitain'Andriamanitra atsika mandohalika fotsiny mandohalika kely fotsiny tsika de efa milamina io mandondohalika eny daholo za rehefa na malala te hiteny anareo renareo sao de diso fanantenana za efa nandohalika teny an-dalana fenao hoe nandohalika teny an-dalana nanatona an'Andriamanitra sa hoe ahoana ary ny tena olona tena manatona an'Andriamanitra ke tsy ilaino atao hitan'ny olona zany ny olona tena resy lahatra manatona any amin'ny manginginy nareo zao sy mahafantatra eto amintsika eto misy olona mahavita tonga de tsy miteny izany izy efa vita fivadikanina 7 andro vao miteny aminay mivady zany anao fivadikanina 7 andro eo zay voakaka zany zay rehefa miaraka isan'andro eo tsy mahita anazy mifady anina zany angerevana ny tena izy fa tsy hoe mandohalika eny an-dalana anao de izy ary ny ataonao hity mpanao gazety fa mpanao gazety nga ry avana ny ampitsaritra ny tafidrivotra anao sara mivoaka eny amin'ny Facebook ny sarina hoe mandohalika anao de sitrany anao anka ianao manantona ny zava-dehibe miantso de manantona androtsika ry havana malala androtsika ry havana malala androtsika anantona androtsika anantona an' Jesosy de atao hifanatrika amin'ny teny Andriamanitra Jesosy vonjeo betsaka anareo marary am'izao fotoana zao misy aminareo nanao test androany za zao androany olona roa fantatra ty andafy nanao test tonga de positif daholo fa zao ry havana malala zay le eto ambony ranomasina eo ambony farihy tonga ny tafidrivotra ny atao rehefa ohatra zao de zao ny manatona aingana ilay mahay miresaka amin'ny tafidrivotra Jesosy ngerevana vao mifoaziny ary io de zao koa teniko anao miantso ripetera tsy hoe ray secondy roa secondy tsy fantatra hoe afrina Jesosy vao mifo fa mila sady manantona ianao no miantso mafy ianao miantso no maharitra ianao manantso Jesosy de zay tsy mifoindry am'zay de lasa fantaniko mipetraka aminao androany de zao io ianao zao tratrany tafidrivotra efa niantso ianao de io zany hoe efa niantso satria ianao ary tonga eto mivavaka mino fa positif de efa mivavaka ianao fa mifantaniko aminao de zao nanantona avy anao raha ohatra anao miantso fotsiny ery alavitra ery tadeo fa ny rivotra mitondra feo teny ianao lany de izy etiny rivotra fa niantso ianao fanontaniana de zao reny ve niantso antsonao reny ve niantso antsonao nanatrika azy ve ianao fa raha reny io alleloia raha nanatrika azy ianao
de hitsangana izy de teny tsotra fotsiny feo ray teny anankiray teny roa mangina mitsahara zay ny ilaina amin'ny fiainanao io mangina mitsahara de tonga de niaraka tam'izay tony ny ranomasina tsy le ranomasina ny endry ranomasina io tsy manatsafidy io rehefa miteny ny tafidrivotra hoe mikorotana de mikorotana izy fa rehefa miteny le mpanjaka sy tompony tompo le mahay miteny amin'ny tafidrivotra mangina anao de mitsahara pirina ny tafidrivotra de tony ny ranomasina lamina ny ty za matoky misy olona eto androany halleloia mahafinaritra zany ty niarako to ary zaka toy izy fa tsara zany misy olona eto androany am'izao ora teninatsika zao mbola misafotofoto ny tafidrivotra izy zavatra nge revana zavatra ohatrany tsy apozina mihitsy ohatrany hoe zavatra tsy eritreretinao ho tonga hoe eto mikorotana be mihitsy tampotampoka eo tony be mihitsy raha misy olona zany sendra nijerena izy mikorotana de sendra nitodika tany verina ohatrao efa tony nge misy fiainana tonga de tapaka eo ohatrao tsy hoe tafidrivotra de korotana be de nikorotanyrotana de hitanao maso mihitsy fa nomboka nikorotanyrotana nomboka ny lamindama de tony io tena nikorotana be fa tao aoriana ny teny jesosy hoe mangina mihitsy ary to de tony be tonga de tony halleloia korotana aiza dahoalika korotana ny fononao mitobotoboka ny lohanao mipipika ndreny ny teny jesosy ne mangina mihitsy tsara lamina tonga de ohatrany tsy teo zany zavadrany no tonga aloha sady miantso ianao no manantona ry havana tsy ampitsony ianao entina mivavaka fa ny tena ampy aminao ianao mivavaka tsy ampitsony ianao entina mivavaka fa ny tena ampy sy tsara indrindra ianao am'izay mivavaka mahavarina mahita olona hoe tratran'io aretin'io mbola tsy mivavaka ihany am'izao fotoa zao mbola mahita zavatra atao hafa ihany mbola mandeha manao rendrarendra ihany nefa sady efa pozitif efa tsy salama mbola mahavita manao rendrarendra zay aza ry havana salama be zany nge ry havana salama be mihitsy tsy pozitif zany fa tena negatera misy ambany negativa tsy mahakasika aza ny areta zany fa za io tsy mananao foana tsy rendrarendra zany ny ataoko zao teny mbola salama de manomana ny vatako mihitsy tena miaro ny vatako tsotratran'zany fa mahavarina mahitanareo efa tady tratrany aretina mbola anaty rendrarendra ihany mbola anaty tsy fahamasinana ihany mbola anaty fitondratena tsy mendrika ihany ry havana malala fantanina apetrako aminao tianao hitsahatra ve le tafidrivotra sa tsy tianao zay fotsiny ho zany hoe mbola tsy tiako hitsahatra io de toizo tena tenako mihitsy hoe toizo aloha zatovy mandehana de mbola tanolo de ataovy tapery mihitsy ny tableau tena tapery mihitsy ny tableau raha tianao zany fa za io aloha tenako anao za tsy te hisangisangy am'izany fatako mihitsy ny herin'io tafidrivotra io za tsy misangisangy am'izany milamina be aho zao tsisy aretina tsisy inona fa za tsy mikisangisangy zany za mivavaka fa maninonareo tratran'ny olana mbola tsy mivavaka mafy be nareo za manaiky anareo sa nareo miandrandra hoe entina mivavaka eny no fahasoavan'andriamanitra entina mivavaka nareo de ho sitrana fa tadidio fa afaka nareo am'ty za tsy hoe manozina sanatria na mampitahotra fa io ry havana de zao rehefa anao niantson'andriamanitra misy examen tian'andriamanitra ho pasenao de mipase amin'ny anao possible raha misy vato misakana eo anloanao eo ianao no tena tokony hivavaka toy zany hoe andeha nodidina varia avo de afaka ihany ianao fa tadidio fa mitsenanao ny arindrina andray ivato misakana io rehefa andriamanitra raha tokony niantso anao de tadidio fa rehefa tsy azony tamin'ity ianao de mbola ho azondrainao am'y zavatra tsy ho azony am'le ratsy nge zany ianao ke tsy natsara hitady an'andriamanitra raha tsy tratran'ny olana io ravana malala ary mba fantatro moa fitiavan'andriamanitra ao ambadik'io zavatra mahazo anao io fa ny anatonanao azy ny anananao azy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao manokana de anananao fiainana be de be fiadanana fifaliana fitsaharana sy fahasoavana fitahina nefa ko tadidio fa possible raha tsy azon'andriamanitra am'izao ianao de nitafidrivotra mahazo anao misy tanana anakiroa am'izao fotoana zao te andrangotra atsika andriamanitra te hamonjy anao ny devoly te handrombaka anao izy any tianao fa raha iza
de zao anatona de anatrika de tena ke jesosy aza matory azafady fa mirehta foana taona fanahy masina aza mitsilopolopy fa mirehta foana tao anatiko fanahy masina afo fanahy masina mirehatra tao anatiko ny mahatonga ny olana sy aretina sy ny sisa tsy mahazo ny fiainako ary na mitady akasikasika de levona tsy miaritra amin'ny vatako de levona satria nahoana satria tsy matory ny jesosy izay atao aza velanao matory ny jesosy anatinao aza velanao matory jesosy sy ry havana fa fotoana zao tokony hamoiza anazy fa tadidio fa possible izao andro farany ho an'ny olona rehetrarehetra mantsy ty andro ty andro ny fahorimbe zao tadidio na rehetra marary reo fa soahana krosy na nareo manaiky ny antso manaiko any antso tonga de mba hivavaky tsika na nareo tsy manaiky ny antso de tadidio tsy lavitra ambadika ny fahafatesana mino fa hitanao daholo reny zavatra mitranga ny Inde any Madagasikara sy sisa fa fotoana foy tsy manana telo volana sy ray taona tsony atsika ka za de teny aminao androany dao anatina an'Andriamanitra tsy ampitsony ny midradradratra tsy ampitsony ny mitaraina tsy ampitsony ny reny tsy ampy fa ny ampy de ianao manatona an'Andriamanitra niary ivavakytsika orina antiry ty efa mpitondra vavaka atsika fantatrao zao zavatra tokony atao tsy ny miantso ihany fa manatona raha tianao mba ho tafita ny sambo kely ny fiainanao de ndao tsika amohan jesosy anatin'ny sambo kely de izy hitsangana de hiteny mafy ny tafidrivotra eo amin'ny fiainanao de ho tafita ny sambo kelinao atotra ny babilindaty hitira mbola ao izy nda ho aritsika rehetratra fa mitahin'Andriamanitra alleluia. Mula lascia dia vita. Milanao Jesosy ny fiainako da fiotry misafotofot onja mahery sotronsao kely ny fiainako mbola lavitra ery ampita milanao Jesosy ny fiainako
misaotra an'Andriamanitra moa tsika amin'ny fotoana androany a dia retina aloha izay mivady miaraka aminareo eto androany takany mahazatra dia tona mbafaka ny marary indray tsika misaotra an'Andriamanitra moa mampionona fa ao no raban'ilo aloha anao daveo toy izy atsika ny teny ia miarabantsika rehetrarehetra indray dia manona ny fetana ny tompo amintsika tsaray avy a izay manaraka ny fandarana vavaka fiambenana dia samy hita iny tompo daholo dia mino fa naherontsika tao anatin'ny toroteny ary ny fankatoavana ny tena zava-dehibe indrindra dia mba ho mpiaino ao mankatotsika rehetra fa tsy mpiaino manadiny alleloia amen eny ary nisoratsika an'Andriamanitra moa fa tao anatin'izay telo herinandro zay a dia tsika vavolombelona n'izany a fa dia sitrana PTB a tamin'ireny olonentsika mbavaka ireny tamin'ireny tamin'ny voalohany nisy tany amin'ny CTC mihitsy a nisy tany amin'ny hôpitaly a ireny efa mivoaka daholo misy olona sozo oxygène tamin'iny herinandro iny niala ny oxygène dia efa nody misy ihany koa ny olona nentina mbavaka ohatra hoe narary izy androany dia napitsony iny tonga dia afaka nandeha mitondra tomobile lavitra be a misy koa nentina mbavaka teto afaka 4 andro na 5 andro a tonga dia verina miasa le olona salama tsara dia soratsika an'Andriamanitra satria ny retour rehetra avy any aminareo a dia tena mahafa-po ary izany zavatra izany tena ho voninahitra Andriamanitra maneho ny heriny eto amintsika eto Andriamanitra mahafaly antsika izany satria tena porofon'Andriamanitra fa araka ny tenin' Jesosy mihitsy hoe mba hampamantarana sy fahagagana dia tena tsy hoe asa fotsiny amin'izao zao asan'Andriamanitra ataontsika tsy fa tena misy fomban'Andriamanitra ary anehoan'Andriamanitra ny voninahiny amin'ny alalan'izany valim-bavaka izany dia tena foana mamerina aminareo hoe rehefa sitrana ny mpianakavianareo a rehefa mba mandray valim-bavaka dia teneno azy fa nentina mbavaka izy alleloia ary izay koa dia manentana ihany ho anareo le mangata-bavaka tsy dia tena ny rehetra nangata-bavaka na me retour izay koa izany no mba angatanay betsaka nangata-bavaka teto fa vitsivitsy ihany retour voarainay izay koa tsy hoe mitady inona fa mba tianay koa izany le mba mandreo hoe nanahoana tany matoa aloha tsisy retour ratsy dia satria tsy nisy maty tsy nisy hoe anona fa kosa nefany a mba tsara ihany hoe mba tonga ny retour hoe nanahoana sy ny sisa ny fivoarany aretina efa tena notanteraka mihitsy ve sitra natateraka sy ny sisa dia mba mampahery anay ihany koa le mpitondram-bavaka izany zavatra izany a sady hanomezantsika voninahitra n'Andriamanitra fa betsaka ihany koa rehefa nisy retour a dia soratsika n'Andriamanitra foana ny fiasan'ny mahagaga eto amin'izao fandaharana izao alleloia sotra n'Andriamanitra tsika anomboka hatrany amin'ny fitondranam-bavaka ary tsika amin'izao fotoana izao izy soratsika n'Andriamanitra memiena na dia mibetsaka azy ny marary a Madagasikara dia memiena le tsika lentinam-bavaka eto satria tahian'Andriamanitra tena marina satria manasitrana Jesosy tena marina mihitsy mahafaly mihitsy androany satria tamin'ny heriny mbola betsaka ny analana tonga fa androany efa tena niena nefa ny mpijery tsy hoe niena izany no midika fa tena eto amintsika eto izany aloha tsy fantatritsika izay atony tanisany amin'ny Madagasikara hoe firy ny maty fa ny fantatritsika dia ny eto amin'ny fandarana ramoka izao sy ny fitondranam-bavaka tonga eto izay izany ny atsika mba sondage kely ataontsika hoe manahoana kosa ny fivoaran'ilay izy amin'izao fitondranam-bavaka izao dia soratsika n'Andriamanitra efa niena ny antotanisa ny isan'ilay fitondram-bavaka amin'izao fotoana izao dia tena mahafaly antsika izany zavatra izany dia hotohizana foana ny fandarana mandra-patsisy tsony ny fangata-bavaka satria nona fa tsisy tsony eo aoriana ao efa sitrana daholo izay ny tena irarentsika ohatra zany ohatra le any amin'ny Madagasikara sy amin'ny filazam-baovao dia misy hoe zao nisy amin'ny maty androany ny antsika tonga dia efa enotsika fa décès a zéro décès a tsisy maty izany eto a nareo sy ny fianakavianareo izay tinam-bavaka tsisy maty izany nareo a na ka pozitiva na ninona tsy maninona izany a ianareo ndahoary a nomboka ny vavaka ary tsika mampinona nomboka hitondram-bavaka izay voaray aloha ianao a dia avy eo a takany mahazatra hivavaka ho an'ny olona izay manaraka eto foana koa tsika rehefa avy eo a ndahoary a tahian'Andriamanitra ary a isika dia anomboka ary sika eny ary anomboka antsika hivavaka dia tahaka ny mahazatra foana tsy avy hatranytsika dia angataka fa hisolo vavan'ireo olon'ireo tsika eo anatrehan'Andriamanitra hifona ho an'ireo olon'ireo a satria dia hitantsika fa nahomby izany zavatra izany ary tsy ho vaintsika
fa zay mihitsy koa ny tena sitrapon'Andriamanitra. Itsika mangatam-pamelana mifona eo amin'ny toerandreo olona marary izay tinambavaka ireo. Raha misy aminao tena enao mihitsy no miaino eto amin'izao fotoana izao ka marary dia afaka mifona ianao. Ny olona ifonana eto dia ny olona tsy mandrehana eto, ny olona any amin'ny hôpitaly, ny olona ny havany no miteny eto hoe ento ambavaka tsy afaka manaraka fandaharana no ny amin'ny antony maro sy ny sisa sy ny sisa. Zany ny olona isoloana ivava eto. Fa raha ianao eto nefa ianao marary ka maheno anay dia ianao mihitsy no mifona ho an'ny tenanao. Ary reny toriteny tonga teto reny dia tsy tonga ho azy reny, fa natao atsika rehetrarehetra izay mitaraina mangatabavaka ao anaty olana tsy mety afaka sy ny sisa. Sitrana kely ny eo dia verina marary ny eo dia sitrana ny eo dia tonga indray ny sasany dia sy ny sisa tsy mety afaka mihitsy araka ny toriteny teo, sasatry ny mamoaka rano dia ianao mihitsy no mila manao dingana ianao. Aleloia. Manatona, miantso, mibebaka, miova fo, miova saina, manatona an'Andriamanitra. Fa ny vavaka ataoko eto androany dia fifonana ho an'ny olona izay tsy eto nefa marary. Vavaka antsika amin'izao fotoana izao. Jehovahandriamanitra renay tsara ianao ary mpanao ny tsara ianao Andriamanitra. Anisan'ny tsara ataonao Andriamanitra, ny voalohany ataonao, ny fahatsaranao miseho eo amin'ny fiainanay voalohany Jehovahandriamanitra dia ny famindramponao midina aminay. Ary ianao miteny manao hoe sambatra ny olona izay voavelany elo, voasarona ny fahotany, sambatra izay tsy sain'i Jehova eloka, tsy misy fitaka ny fanahy. Jehovahandriamanitra, rehefa miteny ianao hoe sambatra dia tena sambatra Andriamanitra. Ao anatin'ny fahasambarana avokoa ny zavatra rehetra, voafehany izany avokoa ny zavatra rehetra Jehovahandriamanitra. Amin'ny fotoana izay Jesosy voavela eloka, amin'ny fotoana izay Jesosy tena mandray famindram-po marina avy aminao, satria mibebaka tena marina. Dia fantatray fa midina ny fahasambarana. Ataon'ny olona ahoana Jehovahandriamanitra, ataon'ny olona ahoana Jesosy no sambatra raha marary? Ataon'ny olona ahoana Jesosy no sambatra raha sitrana anao dia marary indray anao dia sitrana anao dia miditra indray ny aretina hafa? Tsy fahasambarana izany. Ataon'ny olona ahoana Jesosy no sambatra raha olona tena miaina ao anatina fahantrana lalina na olana isan'andro isan'andro na fikorotana tokantrano? Tsy mahasambatra izany. Fa ianao Jesosy rehefa miteny hoe sambatra dia tena sambatra amin'ny zavatra rehetra. Sambatra ny nofo, salama. Sambatra ny fanahy, sambatra ny saina, miadana ny fo. Aleloia. Ary izany mahatonga anay tonga eto androany Jesosy. Angataka ny famelana. Angataka an'izany famelana keloka izay mitondra fahasambarana ho an'ny isam-batan'olona izany izay androany. Mifona aminao izay Jesosy ny amin'ilay olona marary izay tsy afaka manaraka an'izao fandaharan'izao akory, tsy afaka miaino an'izao fandaharan'izao fa nefa kosa Jesosy eo entina ambavaka. Ny havan'izy ireo Jesosy mety manaraka ny fandaharana eto, fa izy any ambony fandriana any amin'izao fotoana izao. Miady amin'ny aretina, mitolona amin'ny aretina, mety efa miady amin'ny fahafatesana mihitsy aza angamba. Jesosy eo mifona aminao izay androany. Fantatra efa mbola misy azonao atao. Hatramin'ny ora farany Jesosy dia mbola misy azonao atao. Ary izany mahatonga anay mino eto androany. Izay Jesosy tsy mampatahotra anay ny aretina. Tsy mampatahotra anay Jesosy ninona aretina, na fahazinina na fahazinina. Amin'ny fotoana izay Jesosy mahafantatra fa voavela eloka iny oliny dia manomboka eo Andriamanitra dia azonay atao ny manome antoka an'izany olona izany. Haleloia. Fa tsy ho any amin'ny fahafatesana ny fiainan'i Jehovahandriamanitra, tsy ho any amin'ny fampitehana ny fiainany. Haleloia. Fa izay androany mivavaka Tompo, mamindra fo aminay tsirairay avy ianao, mamelany eloka ianao. Fantatrao avokoa ny lalana rehetra nalehanay, fantatrao avokoa ny lalana rehetra izay nalehan'ireo olona ireo talohany namparary azy Jesosy. Fa androany izay tena mangataka éponge tena spesiala avy aminao. Jesosy eo misy ny ranao, amafany izany rehetrarehetra izany Jesosy eo amin'ny tabloam-piainanay, eo amin'ny tantaram-piainan'ireo olona ireo. Aleloia. Eo amin'ny boky ny fiainan'ireo olona ireo Jesosy. Angatahanay
ny tananao hamafa Jesosy hamafa amiranao ny karazana fahotana ny faharatsiana fampetipetena ny fanaovandratsy mety fanompotsampy mihitsy fijangatsangana fimamono fidorohana zava-mahadomelona fijejojejoana Jehovah-Andriamanitra hifonana eto anatrehanao zany fa tsy araka ny sitraponao reny rehetrarehetra reny mamindra fo Andriamanitra mamindra fo amin'ny tsirairay avy ianao amin'reto olona izay ho tonono rehetra Jesosy dia alohavy lalana ny famindram-ponao mino sy matoky fa raha nivavaka izay teto tsy nisy maty tena narovanao nositranonao dia androany koa Jesosy mbola hitohana sitrana foana ianao ary izay misaotra anao ny amin'ity fandarana ity satria ombanao fahagagana sy famantarana izao fandarana izao na dia fandarana kely Jehovah-Andriamanitra fa hanehoanao ny herinao mahagaga atolotra ianao rery ihany ny voninahitra ny terany aja hatramin'ny taloha indrindra koa mandrakizay. Halleluja. Amen. Hiditra amin'ny fitondranam-bavaka tsika amin'izao fotoan'izao izay araka ny teniko teo isaorana an'Andriamanitra fa tsy be dia be intsony fa nefa retintsika mbavaka foana izy reto. Retintsika mbavaka amin'izao fotoan'izao irobi. Retintsika mbavaka izy amin'izao fotoan'izao marary dia mitondra mbavaka azy tsika rehetra. Jesosy mivavaka izay amin'ny robi amin'izao fotoan'izao Jehovah-Andriamanitra. Marary izy Jesosy tena tsy fantatry Andriamanitra hoe inona ny aretina. Ary ankehitriny dia efa mivaly kosa nefa Jesosy ny testa fa pozitif ny testa Jesosy. Ny zavatra hitan'olombelona Andriamanitra dia pozitif. Fa androany izay Jesosy hamafan'izany valina test izany amin'ny alalan'izao vavaka izao. Ho fafana amin'ny ranao Jesosy izany valina test izany. Halleluja. Pozitif izy fa ny ranao Jesosy Kristy Tompo angatanay hikoriana ao anatiny. Anova tanteraka n'izany zavatra izany ianao. Ary dia tena ho gaga izy Jesosy fa raha manao test taorinan'izao izy dia negatif. Halleluja. Tsy ao anatiny intsony izany aretin'izany. Satria olona aretina mbavaka teto. Satria nitonona teto ny anarany. Dia miala ho aminy izany aretin'izany Jesosy amin'izao fotoan'izao ihany. Amen. Vavaka izay Jesosy ho an'ny babaina ihany koa. Jesosy mivavaka izay Jesosy ho an'ny Joseph azafady Joseph ny antsika mivavaka. Mitondra mbavaka an'i Joseph izay amin'izao fotoan'izao Jehovah-Andriamanitra. Tena marary koa izy Jesosy fa izay mivavaka androany. Izay matoky fa ny tananao mahery amin'izao fotoan'izao. Ny teninao amin'izao fotoan'izao dia mitondra fanasitranana ho azy. Jesosy io izay tsy mahavita na inona na inona fa tsy ny mivavaka ho azy. Fa ianao afaka manao zavatra eo amin'ny fiainana. Ary fantatra fa tsy tara ianao Andriamanitra. Andriamanitra tsy tara ianao, tsy tara ny fitondranam-bavaka fa ara-potoana. Halleluja. Dia mino fa hanasitrana azy ianao. Vavaka izay ho an'ny solo amin'ity androany ity Jehovah-Andriamanitra. Jereo manoka an'izany olo izany. Hitodika aminy ny masonao amin'izao alina izao ary ny fanahinao masina Jesosy ilay tahaka ny afo dia hidina ao anatiny. Andoro ny loharanona rehetra rehetra, ny tsimoka rehetra rehetra, ny virus rehetra ao anatin'izany olo izany. Amin'izao alina izao ihany Jehovah-Andriamanitra dia atsapa zavatra ny olo izany ary izy fanasitranana ho tononona. Tononona amin'ny alalan'i Jesosy ny fanasitranana ho an'ny solo amin'izao alina izao. Amen. Vavaka izay Jesosy ho an'ny ruby ihany koa izay marary Jesosy. Nanao test izy dia pozitif Andriamanitra. Entina eto anatrehanao izany Jesosy tahaka ny sankeriba Jesosy. Namelatra ny taratasiny teo anatrehanao Andriamanitra ny mpanomponao rehefa nitafian'ny fahavalo tamin'ny andron'ny sankeriba Jehovah-Andriamanitra. Izay koa eto androany dia mamelatra ny taratasina test pozitif fa velarina eto anatrehanao izany. Halleluja. Ary fantatra fa
ianao na afaka manovana zany zavatra rehetra zany Jehovandriamanitra. Dia tena tononona eto ihany koa ny fanasitranana ho andro be amin'izao fotoana izao. Tononona iny fanasitranana ho andro be amin'izao fotoana izao Jehovandriamanitra. Dia ho sitranonao izy. Averinao aminy ny tanjany sy ny heriny. Halleluja. Mivavaka izay Jesosy ho an'ny Jesse amin'izao alina izao. Jesosy io, jereo manokana izany olona izany. Jereo manokana Jehovandriamanitra izany olona izany. Tompo, aoka ny tanam-pahasoavanao, ny mason'indra fonao ny jery azy amin'ny androany ity. Ary mba hiteny koa ianao hoe dia honena azy ny foko. Ary tsy janona eo fa hitoy ka hanasitrana azy ianao. Ka sy eo amin'ny ratsan-tananao izy Jesosy. Tendreo ny loharanon'aretina dia ho sitrana amin'izao alina izao ihany. Amen. Vavaka izay Jesosy ho an'ny lalaina. Tompo mangataka izay amin'ny androany ity. Jesosy io, ianao ane Andriamanitra, hiteny tahaka ny tamin'ny toriteninay teo ianao Jesosy fa ampangina sy ampitsahatra ny tafidrivitry ny aretina eo amin'ny fiainana ianao Andriamanitra. Ary tsy ny fahavalo ihany, tsy ny aretina ihany ny andre ny feo anao, fa izy ihany koa dia andre ny feo anao anatin'izany. Ary ho fantany fa Jesosy Kristy tompony sabata ny manasitrana azy. Halleluja. Dia hoeniny izany feo mahery izany ary hitodika amin'izany feo izany koa izy Jesosy dia hanompo anao, hanolotenao anao satria novonjenao. Vavaka izay Jesosy ho amin'ny vatosoa amin'ity androany ity Jehovandriamanitra. Pozitiva ihany koa izy Jesosy rehefa natao ny test. Fa izay Andriamanitra tsy mihotsina amin'izany izay satria fantatra ianao. Rehefa mbola afaka mitondra mbavaka izay Jesosy dia tsy kivy izay ary tsy ketraka izay ary tsy miaina ny finoanay, tsy misalasala na dia kely akory aza Jehovandriamanitra izay ary. Fa fantatra ny herin'ny Andriamanitra ivavahanay. Ary izany herin'Andriamanitra ivavahanay izany nefa ny akinanay hatramin'izay ka momandraka izay. Ary fantatra efa tsy miova izany. Dia izy ihany koa tonononay eto anatrehanao Jehovandriamanitra. Ilay herinao mahagaga io, hamangy azy amin'izao alina izao. Ao anatin'ny tokantranonao Jesosy dia hamangy azy ny herinao amin'ity alina ity. Hitondra fanasitranana, fanafahana. Jesosy io, tsy ho tsapany akory hoe pozitify izy, fa hatanjaka izy. Havita ny zavatra rehetra ihany izy Jesosy. Hitoy ohatry ny salama be izy Jesosy. Halleluja. Satria olona eo ampelantananao. Vavaka izay ho an'ny Geneviève Jesosy amin'ity androany ity. Jesosy io, mitodika aminao izany olona izany. Mibanjina anao Jehovandriamanitra. Ao aminao ny famonjena azy Jesosy. Ary matoa izy tonga aminao dia fantany fa ianao tsy miova. Ianao Andriamanitra rehefa antsoina dia mamaly ianao. Ankehitriny Jesosy dia entiny ambavaka izy mba ho tonga amin'ny arak'izay inony. Raha fanasitranana nangatahany dia ho sitrana izy Jesosy. Ho sitrana izy satria izany no inony sy angatahany eo aminao. Halleluja. Vavaka ihany koa izay ho an'ny Geneviève ihany koa. Jesosy jereo izy amin'izao fotoana izao. Ianao ane Andriamanitra, hanendry loharanon'aretina ianao amin'ity alina ity. Hitondra fanasitranana ho azy ianao. Hatra anatin'ny nofony sy ny taolany sy ny lalan-drano faran'izay madinika indrindrany hatra anatin'ny taovany rehetra ny Jehovandriamanitra. Azony rano ao atao mihitsy ny mikorina any anatiny amin'izao fotoana izao. Ary izay tena rehetra vakivakiana izany rano ao izany Jesosy dia manjavona avokoa ny aretina sy ny virus sy ny faharerahana rehetra Jesosy. Halleluja. Vavaka ihany koa izay Jesosy ho an'ny Isabelle amin'izao fotoana izao Jehovandriamanitra. Ianao koa hijery an'izany rahavavy izany Jesosy. Mangataka izay amin'ity androany ity. Tompo malalo, ny indrafonao sy ny fahasoavanao, ny fitiavanao, hitodika eo aminy, hijery azy, hanamaivana ny fanaitainana sy ny aretina, mety tsy ampy ny fanafody, ny oksizena sy ny zavatra maro entina mitsabo-tena, fa ianao Jesosy tena ampy. Ianao tena ampy. Ary ny tena marina, ianao mihitsy ny tena manasitrana Jesosy. Angatahana ianao amin'izao fotoana izao tena hiasa mahery eo amin'ny fiainana ianao Jesosy malala. Ary rehefa sitrana izy dia ho fantany, ho tsarony fa ianao namindra fo taminy mahatonga azy mbola velonaina Jesosy. Halleluja. Vavaka izay Jesosy androany ho an'ny
hanorosoa ihany koa amin'ity androany ity Jehovandriamanitra. Tompo, hitodio manokana ihany koa izy Jesosy. Sady hitodika aminy ny masonao no hanendry azy koa ny tananao Jesosy Kristy io. Mangataka izay androany Jesosy, hiteny aminy ihany koa ny vavanao Jesosy. Hiteny aminy ianao. Ary izany teninao izany no hivakivaky any anatin'ny taovany manontolo any dia tondra fanasitrananao azy. Hamerina indray ny heriny sy ny tanjany ianao Jehovandriamanitra. Halleloia. Mivavaka izay ho an'ny ary sy oby ihany koa amin'ity androany ity Jesosy. Entiny ambavaka eto anatrehanao izany olona anankiroa izany amin'izao fotoana izao samy marary. Tompo, fantatray fa tahaka an'ireo olona maro be izay nifanizina Jesosy nitady anao, samy niantsoantso anao, samy te hanendry anao. Ary voalaza ny tenin'Andriamanitra fa izay rehetra nanendry anao dia sitrana avokoa. Dia mba anisan'ny olona manendry anao koa izy mirapavy reto. Ary dia hanasitrana azy ianao. Tena hiseho amin'izy ireo ny fahagaganao Jesosy. Ary ho tsapany manomboka eo fa tsy miovy ianao. Velona ianao, Andriamanitra azo hitokisana ianao. Andriamanitra lehibe ianao, ary Andriamanitra fitiavana. Misaotra anao a Jesosy ny amin'izany vavaka izany. Misaotra. Misaotra ny amin'ny valim-bavaka sahady izay homenao indray fa mino izay Jesosy. Tsy kely ny finoanay. Tena be dia be mihitsy ny finoanay. Fa andre fijoroana vavolombelona indray izay amin'ny herinandro io. Halleloia. Izany rehetra izany dia ho voninahitry ny anaranao. Ianao irery ihany no asandatra soa indraindray na ho teraina isan'andro Jesosy io. Satria avy aminao ihany ny valim-bavaka. Ny vavaka ny nataonay teto. Ary na dia ny vavaka nataonay teto fotsiny ihany aza Jesosy kely dia kely. Ianao malala fa tena kely dia kely. Fa ny famondramponao sy ny fahasoavanao lehibe dia lehibe. Ary izany no miasa sy mameno ny vavaka rehetra izay nataonay teto. Ho voninahitry ny anaranao irery ihany. Misaotra indrindra Jehovandriamanitra fa tsara ianao. Halleluia. Amen. Ito ivavakantsika amin'izao fotoana izao ny anaovantsika azy dia izao. Satria maromaro nareo no miaraka eto dia raha ohatra hoe isaky ny anaranareo dia hanonona vavaka dia ho lavalava ny fotoana. Fa ivavaka aloha za dia rehefa ivavaka dia rehefa aorian'ilay vavaka izay ataoko ametrahako anareo ampelantan'Andriamanitra dia eo amin'izay vao hanomboka tonga dia hanonona ny anaranareo rehetrarehetra fotsiny sisa. Ka ny angatahako aminareo dia rehefa tapotra ny vavaka izay ataoko ka hanomboka hanonona ny anaranareo dia anareo rehetra izay ho tononona eo anatrehan'Andriamanitra ny anaranareo dia tsy hamainina akory ny tenenareo fa soraty ny anaranareo. Dia eo aminareo manomboka manoratra anarana iny manomboka hanonona ny anaranareo izay manoratra anarana ako tsy mbola zao aloha fa rehefa aoriana n'ilay vavaka izay ataoko. Aza mitenareo ohatra hoe Rodiny Marie sy ny vady aman-janany fa efa fantatro fa raha Rodiny Marie no tononiko eto dia ho tononiko hatramin'ny vady aman-janany. Fa ohatra fotsiny misy ohatra hoe cousin anareo na cousine anareo na tatabe anareo tena marary mafy dia sady miteny hoe Rodiny Marie dia teneny hoe tatabe Jean be ohatra. Na ianabavy ame manambotsoa dia ohatra hoe Perline ohatra sanatria ohatra hoe misy cousinany tsy salama. Ohatra izay zany naovantsika azy rehefa ao anatin'ilay vavaka aorianan'ny vavaka dia ny anaranareo sisa ny tononareo fa tsy hoe amainina na alleluia raha tianareo tononona ny anaranareo dia tonony hoe Zina Théoda dia tonony hoe Aimé Lovely dia tonony hoe Marijo dia ho tononiko eto eo anatrehan'Andriamanitra ny anarantsika rehetrarehetra. Ivavaka amin'ny finoana aryntsika amin'izao fotoana izao dia manana finoana ianao. Jesosy misaotra anao zay satria ary tonga kosa ny fotoana Jesosy ho an'ireto olona satria ny olona nentina mavaka teo dia olona tsy manatrika eto Jesosy. Fa ankehitriny Jesosy dia ny olona entina mavaka eto dia ny olona izay eto matoky anao eto foana na mety ny nataony na tsy nety na salama izy Jesosy na marary na tahina izy na tsy tahina. Misaotra Jesosy satria reto olona reto dia tena fiainanao azy ianao. Tsy hoe marary izy dia tonga eto fa salama daholo izy ireo. Ary raha misy aza tsy salama amin'izao fotoana izao Jesosy mety misy somary lazolazon'ny aretina ny zavatra fantatry dia izao. Epafrodito izay mpanomponao aza mba nisy fotoana narary fa kosa noho ny famindramponao dia nisitranonao. Fa andray Jesosy dia hivavaka ho an'ny tsirairay avy
ka nizaniza tonono ety ny anarany de manakoako an-danitra ao anaran'izany olo zany ka raha tsy salamo zany olo zany de hositranonao izy sy ny ankonany sy ny momba azy rehetra ary raha efa salama izy o jesosy isoranay anao zany ary de mbola mangataka fahasalamana hatrany ho an'izany olona izany a ny tenako jesosy eo aza misy adinonao jesosy reto olona ireto a jereo fa tena tianao reo jereo fa tena teo any an-danitra izy reo jesosy a mba tianay mihitsy zany hoe mahery fony andraisanao anay tsy maty ny aretina ny alana eto jesosy a tsy ho arety mandringan'io fa mba hitanao iny am'rao any lanitra raha efa akaiky anao jesosy a ko ankehitriny ary jesosy de anonona ny anaran'izy ireo a jesosy a de matoky afa nizaniza tononona eto de voaro ambany elatry ny tsy toa izany olona zany a manomboka am'izao fotoana izao misaotra jesosy a jereo ary jesosy ny tsirairay avy zay anoratra anarana eto manomboka eto a ianao a ijery azy ireo a de anao a tena metraka ny fiandriananao a ao anatin'ny tokantranony a sy eo amin'ny fiainany a sy eo amin'ny fahasalamany afaka manomboka manoratra anarana am'izay ary tsika rehetrarehetra da io jesosy raha tojo mikaela mary zofo ny fanja sy ny ankonany izy ireo rodiny maria alleloia fantatro fa tsy adino hoe melovli fleur preta ny ankonany rehetrarehetra elisa tsiala rina linda erikarak lantinirina suzel ao ihany koa rosa jesosy a jonatana sy ny fianakaviany zamina maevare lova henriette rasoa eme manambotso itody rahony soa soa meva razana monika maolo fali tansia felana rakoto tsiry amboara miel yama bakay faly raheritovo marie charline noeli fanto aina jesosy a monisy razafo malala zina teoda rasoa herinena natalie henriette rasoa nambinitso leoni jesosy a sy ny ankonany izy ireo jesosy a amboara miel jesosy a sandola ao ihany koa saintia jesosy malala de toka mbavaky erika amty androany ity jesosy a tononikioratrianao reo anarana ireo fintso azadinonao jesosy a rasoa heriniana natalie de toka mbavaka jesosy a mba hijorony ny famondraponao amin'izy ireo veroida terira albenja olgado orlina ramavoarso gisela terira albenja eto ka mbavaka jesosy am'izao fotoana zao a tsy misy am'ireo olo reo lavony zany aretany zany tsisy am'ireo olo reo angovotra manoloana zany aretany zany satria fantatro fa miara-mijery a fa mijoro miaraka aminy ianao azafy manatso natalie leonsia tompo malala oliviara tsy mandresy jesosy a jereo akaiky izy ireo jesosy a ao ihany koa jesosy a reo olona zay mety maniry noety nefa tsy manana mety tsy nanana crédit jesosy a tsy nanana fahafahana ao reo akizy zay any akao ety zay tena sahirana jesosy am'izao fotoana zao amin'ny asa mandrarahany mba teo eto izy jesosy nefa tsy afaka izy naketo aza misy adononao reny jesosy any amin'ny toerana maro isan-karazany aza misy adononao reny jesosy a eny amin'ny toerana maro isan-karazany eny jesosy malalo matoky anao a jesosy malalo matoky a ry tompo andriamanitra eo fa tsy misy avianao very anjara izy rery am'ty androany ity jesosy eo matoky a ny amin'ny fitiavanao matoky a jesosy ary finonay de ambony fa niza anarana netina teto na aretina taky ny ahoana netina teto tam'ty androany ity ory jesosy kristy tomponay eo de fantatray fa efa resy zany fantatray fa tsy manana kery zany zay tsy matahotra an'izany aretinay zany satria ny vavaka nataonay ny andriamanitra angatahanay vavaka de mahery sy ambony lavitra noho ny zavatra rehetra ko misaotra betsaka jesosy malalo dera ny aja ny saotra sy ny voninahitra de atolotra ianao efatram'izay de ho mandrak'izay matoky a jesosy malala fa ny tananao a ikarakara hiasa am'izao fotoana izao io mahery ny rany jesosy a hotahinao izy sy ny ankonany a makasitraka raha io halleloia de voly sasatana koa de afaritro am'ranao tsy afaka angalatra izany valavaka izany tsy afaka noana izany vavaka izany ary tsy afaka anao na inona niny kasika reto olona ireto a na amin'ny lafinina na amin'ny lafinina mangina mitsara ry tafodrivotra mangina mitsara ry devoly a tsy manana anjara tsy manan-kery tsy manam-pahefana hotahin'andriamanitra na bavy a fleur sy zina teoda misaotra jesosy eo amen efa afaka amin'ny fireneny mampitonina am'izao fotoana zao halleloia saotra n'andriamanitra tsika ny am'izay fotoana nafinahitra zay a mialohan'ny vavahana ny firenena de nareo aza matahotra fa nareo efa mandray tombony am'izany nareo reo indray mety misy mandalina hoe marary indray aman-dreninareo mpanaraka fandarana eto a
ny ankonanareo akaiky ny ray tapo sy ny ray aman-dreny sy ny zanaka sy ny vady fa nareo aza matahotra tsisy voakasika izany ny manodidina anareo akaiky satria momba anareo Andriamanitra. Amen. Vavakantsika amin'izao fotoana izao ny firenena sady amaranantsika ny fotoana sahady ary vavaka aritsika rehetra. Sotranao izay Jehovah Andriamanitra rainay amin'ity fotoana nafinaritra izay ny nananay indray ny teninao. Nanandratanay vavaka teo anatrehanao ary ny fampitondranay izay mavesatra satria izany ny teninao mifampivavah mba ho sitranay anareo. Dia nataonay izany Jesosy sady sitraponao izany. No endrika anehoanay ihany koa fa mifankatia izahay. Endrika anehoanay fa tiany olona rehetra izahay. Ary malahelo izay Jesosy ny amin'ny firenena malagasy izay tena miady mafy tokoa amin'izao fotoana izao. Jesosy io vavaka ho an'io firenena io izay Jehovah Andriamanitra. Tsy mitsahatra ny miemotra mandrakariva Jesosy efa miemotra ny toe-karena. Miemotra avokoa ny zavatra rehetra. Miakatra ny vidim-piainana Jesosy io. Miamahantra androaman'alina ny malagasy Jehovah Andriamanitra fa mbola tonga indray ny aretina Jesosy. Jesosy rehefa mandinika ny firenena io dia miteny mihitsy hoe inona ny loza tsy tonga ao amin'ny firenenay. Ny accident mahatsiravina, ny fifamonoana, ny karazana fahotana isan-karazany, ny alatra Jehovah Andriamanitra. Mahita mihitsy izay hoe tena hanjakan'ny devolo Madagasikara Jesosy. Tsy tao ny zavatra rehetra, ny kolikoly, ny fitiavan-tena sy ny sisa Jehovah Andriamanitra. Karazam-pahotana rehetra izay tena mifarak'izay mampalelo anao indrindra hitao a Madagasikara Jesosy. Hitao efa manomboka mahazo vahana Jehovah Andriamanitra ny fanambadiany lahy sy ny vavy sy ny vavy. Mahazo vahana Jehovah Andriamanitra karazana fahavetavetana sy faharatsiana fahalotona isan-karazany. Na dia efa miamahantra aza dia vao maika miamanota Jehovah Andriamanitra. Miamahazo vahana hatramin'ny fanompo-tsampy ange Jesosy. Malahelo ange izay Jesosy mahita ny reny rehetra reny. Hanefa izay Jesosy tsy hitsahatra ny vavaka satria fantatray fa ao aminao ihany ny famonjenanay. Jesosy io vavaka ho an'ny firenena izay Jehovah Andriamanitra. Tena latsaka lalina ny anaty lavaka mangitsikitsoka ny firenena. Tsy misy afa-tsy ny tananao ihany sisa ny afaka misitona. Tsisy tanan'izaniza Jehovah Andriamanitra fa ny tananao ihany sisa Jesosy. Jereo ny vahoaka malagasy Jehovah Andriamanitra. Sady miady amin'ny aretina ny tsy manam-bola hividianana fanafody. Lafo ny oksygène, lafo ny fanafody. Eny fa na dia ny fahasalan-devenana azy Jesosy io manahirana ange Andriamanitra ao Madagasikara. Fa mivavaka izay androany Jesosy. Mba jereo ihany Jesosy raha mbola misy azo atao Andriamanitra. Mba jereo ihany ny firenenay. Izay Jesosy tena mangataka mihitsy mba handray andro any melohan'ny avianao. Ny ranorana farany angatahana eo a Madagasikara dia fifoazam-panahy tena marina Jesosy. Fifoazam-panahy tena marina ho an'ny malagasy Jehovah Andriamanitra. Jereo ny mpanompon'Andriamanitra isan-karazany. Maro ange Jesosy ny mpanompon'Andriamanitra. Hatrany amin'ny elakelan-trano ka hatrany amin'ny tanan-dehibe, hatrany amin'ny farany ambanivohitra indrindra misy avokoa ny faritany enina feno. Fa ny mampalahelo Jehovah Andriamanitra toa ohatry ny arakaraky ny paritahan'ny fiangonana. Miamahatra ihany ny malagasy. Hankalasa hitenenan-dratsy ny anaranao. Tsiratsiray ny olona ianao satria miteny ny olona Andriamanitra hoe ny fivavahana indray ny mampahantra sy mitondra fangirifirina ho an'ny malagasy. Tsy marina ange izany Jesosy, ianao malala fa tsy marina izany. Fa ny mampalahelo Jehovah Andriamanitra manompo anao ihany ny olona, mitory teny ihany ny olona fa saingy indrisy. Makany amin'ny hevi-diso, makany amin'ny lalan-diso. Tsy tena ao amin'ilay tena fanompoana tena marina. Tsy ao anaty fahamarinana. Hany ka mahatonga anao lasa alohan'ny vavanao satria maty. Ary tena izany mihitsy ny toeran'ny malagasy amin'izao fotoana izao. Alohan'ny vavanao ny malagasy Jehovah Andriamanitra.
satria mivavaka ihany fa matimaty fa zay androany Jesosy tena mivavaka izay angatahana ihany ny fanasitranana angatahana ihany Jesosy mba ho tahina ny firenena iova ny toe-karena ilamina ny olana ara-politika sy ny sisa fa ny zavatra tena angatahana i Jesosy dia izy fifoazam-panahy tena marinao satria amin'ny fotoana mifoha ara-panahy ny malagasy dia araka ny toro-teny teo Jesosy rehefa mifohy ianao Jesosy dia mitsahatra ny tafio-drivitra raha mbola misy azonao atao Jehovah'Andriamanitra dia ataovy ho an'ny malagasy mialohan'ny avianao mbola te hananteny izay mbola te ino sy te atoky fa mbola hifony malagasy dia misaotra anao izay amin'ity fotoana androany ity misaotra ny amin'ny zavatra rehetra vavaka izay andra vavilova amin'izao fotoana izao izay zao vao nanoratra Jesosy izy sy ny ankohonany ihany koa dia ho tahinao manokana ho jerenao ary arovanao amin'ny aretina dia misaotra betsaka Tompo atolotra anao avokoa ny tera ny aja ny voninahitra ny saotra rehetra tamin'izay vita teto androany halleluia amen
Tumbuka utumetu vitainao Katsapaku ankeji Inauloja chandawa Alleluia. Dia misaotra an'Andriamanitra isika tamin'izany izany, misaotra an'Andriamanitra isika tamin'ny fotoana ary koa angamba mampinona nolotra fisaotra kely satria be dia be ny fiaritso nataon'ny olona tato a nareo mpanaraka dia aleo meko mampinona ny anjara fitenena isaorana anareo rehetrarehetra ihany koa. Alleluia. Dia misaotra anareo rehetrarehetra aloha voalohany indrindra nahatra teto hatramin'ny farany a. Dia misaotra ihany koa anareo izay namety tsodrano anay mivady fa mamy be koa ny teninareo. Nareo miteny daholo hoe mamy be mivavaka, mamy ny toriteny a. Fa izay koa tena faly be foana mety anareo a. Dia tena mamy be ho anay koa ny teninareo sy ny vavaka ataonareo sy ny tsodrano omenareo anay. Dia mankasitraka be dia be a. Dia samy antsika rehetra ho tahian'Andriamanitra dia ny tanontsika dia hiaraka eto foana e. No mandra-pahatonga any an-danitra raha mbola misy ny fandalana dia eto foana tsika. Alleluia. Alleluia. Eny ary misaotra anareo dia raha mbola tsy tonga amin'ny rahalanitra Jesosy dia hoentina antsika rapitso tahaka izao. Dia raha tonga moa izy dia efa rendez-vous iny amin'ny rahalanitra dia azo adiny fa ny fiarahantsika eto ny tapitra fa ny fiarahantsika nefa tsy tapitra raha ohatra ianao miditra amin'ny site web ny akiradio www.andramokaizo.com dia afaka miheno ny japeo akiradio anao dia alahatra mampionao ny hira rehetrarehetra malagasy, frantsay, anglisy sy ny sisa dia alahatra ihany koa ny toriteny isaky ny adiny telo dia miheno toriteny ianao amin'ny ray amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo maraina rapitso amin'ny folo maraina miverinao izao fandalarana izao dia amin'ny ray amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo alina ihany koa samy tahian'Andriamanitra rapitsika miona voninahitra an'Andriamanitra iray ihany. Halleluia. Amen. Mahereza daholo.